Tina, varina be mihitsy nje misy olana nga? Tena tsy hitako nare amin'ny société canto nefa tsy misy canton mifandisy le izy fa tsy androany moa ny ilain'ny patron ho vita ny dossier société canto iny za hitako ka nalain'ny patron alors monsieur Vous êtes amené à avoir un société canto? Zato. Dia anao koa very Tina dia tsy haiko fa nefa hoe mila velona any amin'ny tiensa dia eo ka mila mamelona ny asa orinanareo foana zany raha izany dia tsy hitako dia ilana anareo Tena mialatsiny patron. raha fialana tsiny daholo ny olana atao amin'ity orinasy ty fa eto orinasy tena no mba tsy anjaranao fa manareo maso ny asa vitan'izy vavasy makaleo daholo na rehetra mila io dossier mipetraka eo ambony birao ka afaka fefakatatra tato anatin'ny ray volana ve lesy zay ty dabo ty tsy efa inenina ty ny namboarina tato amintsika ta hita ho aly etsy rehefa tsinokony e na ny carrosserie dia motera misy efa tokony atsipy mihitsy ty dabo ty a sa ho anao zay lahy hita ho aly ty raha za mihitsy aloha ny tompony io a dia namidiko aloha dia mbola izy mijoro zao fa sitrany ay sitranay tokoa voly e dia ampiana kely sisa anoloana azy raha andasana koatra zao mantsy io a dia na ny fanofa tapera ary mety tsy mila azy tsony nefa ngely ty le madame Brigitte tompony io ohatran'ny mba mpanabola ihany inona mbola ikafriny an'ity tobily lefa madaroko be ty tena mpanakarena be mihitsy fa tsy za koa aza lesy mba gaga hoe inona ny antony tsy hamarotany an'io mbe lesina roplanina ary vy tsy avily fa tsy tsika koa nohatran'ny mirediredy amin'izany fety lesy mety mba misy hoe valera sentimental aminy kosa io ny tsy hivarotany an'io hoe ohatra hoe mety lovavany amin'ny razambe any tany sady zao ve lesy tsy fa nitengitengena nandrena fo merina kosa mety zay tokoa angamba ka tsy faka amilay ampy angamba lesy zay aloha ny andro any fa le aloha hijanona ny anio ka rapitso mbola andro za koa andeha ihany fa mbola miandry andeha anadio sao mba poainsa velona eo ihany ary laha ty fetsy hitany lafa hoe tsy ao ny deva amin'izao sady ty asana mécanicien atsika ty ngely ty raha karaha misy ambolana no andrasana zao ny loton'ny lakilinina ary mety tsy ho azony fa dia io le olona tonga tsy eo ny deva dia io zany mba poroboara kelitsika hita ho aly etsy tsy maintsy ampiasaina aloha ny afetsena fa karaha makely ty ve ny retany eto mba milao kely ihany kosa rehefa mba tonga eo zany anadio bozy zany fa za zany lesy tsy maintsy hiala aloha dia aka n'le zanako any amin'le bavinay okay ary eo aloha za makimaky gazety atao anaty tôbily ato mandra-pahatonga an'ireny eo hay ala mba nanana gazety ihany dia tsy mba niteny mihitsy hatram'ny maraina mba nana lalàna andro teo finona indray ty mba titre malaza ao amin'izao camion tapaka frein olona telo naratra sova tsy nisy ny anana foy tsy mba ty amintsika akory zany camion zany mba manao entrety raha taty zao izy tsy nandondon'olona fahatany ohatr'izany tinonakolo ty ny akoatr'izay ao alajazy zazakely telo lahy hono nisy nangalatsa raha iny raha vavy ny anatra enjana mihitsy lesy ty alajazy ty a efa isan'andro ve lesy misy foana sady amin'izao a tsy mba nizanaka mpanakarena tsony ny alaindry zalahy tsy mifidy tsony tokoa marina mpanao ratsy a ilozako lesy aloha lafa leo aloha monjy anjanako kay lesy a sire Tena leo be an'le ambiance miaraka amin'ny vonjy eo ampiasanao a isan'andro zao tabasy kitakita foana ratsy zany ave tsy efa mba hitaditady sy mba mahasoany akaty fa inona koa zany tenin'ny solofo zany e lozanao zany zay dia avelanao ampijaliny monsieur vonjy rery ato
Mbola tsy zao nge zany e, fa vao mitady a. Raha mahita ny tsaratsara kosa ve za dia mbola hiforitra aty ihany. Na anareo koa aza ve tsy mba toraka izany? Ka zay aloha tsy ahita tsara kokoa mihitsy e. Ie, zay roa sady tsy diplôma no tsy expérience. Any alary sy lofo mianatra be dia manana safidy. Rehefa tsy mahafa-pony eo dia mitady hafa mora fotsiny. Manan-tsafidy daholo eky ny rehetra ry anjara. Ôdry Soatina, aisin-drifa tonga akazo mianada e. Mbola manasafidy any an-dakozia izy. Iasana! Avy amin'izay ody e. Soatina, andeha zay telo mianaka e. Ie, andao mihitsy rehefa fa zany no mandeha. Fanaona foana ahoana koa e laha ty e. Fangala tsy nihinam-bary. Tarainanao ana foana Chris Bro. Iasana kokoa mitaraina ny tomany be foana fanaona be izy. Sao dia mba tsy homendry vary kosa ry reto zanako reto. Varinay aloha kelikely sady ny zanaka laha koa pendakanina betsy. Zaza mitombo angereo ry Soatina. Sady mba ohatr'izao ihany koa ndrita mbola keliko. Tena mpitombo mihitsy dia apetraka lafa rehefa nikikitra misy manam-patendry reo rehefa noana ka. Eny, tsy maintsy hitady roanjato na efajato indray izany aloha Chris Bro anafiana ny VTN. Saika izany ry Soatina fa aleo aloha izay telo mianaka andeha. Iasana! Avy amin'izay ody e. Saika ifa lasa zay. Fa maninona aloha nareo dana ohatrany lasa tendan-kanina be hono. Sady varinay ary ataon'ny fara kely loatra. Ka izy koa ange mba sahirany. Dia noana zany nareo zao. Tena noana be mihitsy. Ndao ary aloha tsika hividy mofo. Nantrano sana sa talo? Zoeno tena. Lama tsara daholo ny azo rehetra ao. Inona ny dossier miantona? Lama tsara daholo ny asao ka tsisy dossier miantona mihitsy ao fa sotra tsara daholo. Ka zao no napetsokanao. Misy kilinantsika vaovao any, sady matanjaka. Saingy vao ndeha jery resaka amin'ilay tompony, saingy ilay izy tsy loterina fa tsy larina. Zany hoe tsy hoeko zany monsieur Tale ato ato? Voalazanao, tampoka be no mahitako an'izy dia tsy afaka iandrefana pitso ihany dia tsy hitsy anay. Raha pitso dia ahoana ny andaminanay any vizity tokony atao amin'ireo orinasa ato ato? Ary indrindra koa fa ny dossier tokony avoaka. Say solofo no miandraikitra an'izany rehetra izany? Ka zay indrindra fa misokanao, mipetraka aminazy avao da mipetraka. Kio? Ie, miresaka tamin'ireo orinasa ireo misy efatra izy fa ianao no miresaka sirana aminy. Dia ho vitako ve zany monsieur Tale? Matoky ianao fa miendrika tsara ny orinasa antsika ianao. Fa tsy solofo ve ny efa zatra amin'izany? Mba mila mianatra koa nareo e, sady solofo zao eo mampirenena daholo. Fanday fa lazainy amin'ny monsieur Tale zany? Tsy mila milaza koa izy fa efa fantatra fomba foesany. Raha vitanao tsara eo asireo mibaso tsara no vita. Teny monsieur Tale, mahazo matoky ahy ianao fa tsy tsanga menatra ny orinasa. Ohatran'ny mba miramirana indray aloha androany a. Mba alao kely lesy le clé anankiroa etsy à 19-24 iny. Miramirana ahoana le ty. Ohatr'izao foana isan'andro.
hita fa isy an'andro lahy manjombona lava reny ohatran'ireny dopaoriny reny efa mafy lesa ny fiainana fa niniza moa mory ilaza mbola sambatra kokoa noho iza ny laza zaza voaro mivadiny lahy koa mba miasa raha fa za tokoa aloha tena manaiky any lahy ty fa ono aly ty maninona mivadiny lahy raha mba asainy amiasy dia izy ty mba hikarakara ny ankizy dia manakaraha mampitaiza lesy tsy ohatsinona lesy ny karaha malainy nitaiza zazakevatra inona le mamiramirana anazy zany lesy fa ohatrany tsinjoko lavidavitra hoe mety mba hiova kely amin'ny fiainanay atsy hoatsy zany mantsy fa hitany lahy nanatrinan'le patron any andraikitra be dia be ho ny anjara ny ampiasany dia mety omeny valikasa sarana tsaratsara raha toa ka tateraka soamatsara ny asa tsara kosa zany ko mety mba hisongotra amin'ny asany kosa izy zany fangatahana lesiny el'ny olombelona anydidy an'Andriamanitra ary zay mahasoa ataony fa ny asany zareo kosa aloha mba milamindamina ihany tsotra ny atsika mivadikongely ty mba niasa ihany taloha tany amin'ny zonina tany fa ampisipasipa daholo ny ataony zarako dia ahoana ty nabolina an'izany hoe misipasipy zany daholo izy ny anakavy nefa ny tsy niasa tany akory asaika anao surprise azy hoe mba ho tsenaiko izy nandro izy fampitatana tany kofobay ny tratrako teo mba ahoana ty nataony lahy tamin'izany inona moa teny nataoko eo fa niezaka nandiny tena fotsiny hoe inona ny antony fa raha fahitako azy lesy to revitsy vita fotsiny ny azy fa revitsy vita hoany nga ela rehefa any an-trano vehivavy lesy tsy dia mila an'izany revy zany fa matoa zay misy ny olana dia vola tsy ampy ao atokantrano ihany fa raha ohatra antsika lehilahy dia mety marina zany koa zany lahy zany hoe tsy ampy le revy tsy voatery lesy satria dia mbady niaraka tamin'izay mbola mahanitra lavitra noho iza mampiala zany hoe samy amin'ny eritreriny tokoa moa ny tsirairay fa ny aloha dia zay hoe ny atahorako dia raha misy tsy fahampiana ao atokantrano dia tsy maintsy andeha tady-panakarena mivadiko mazava ho azy namana lesy lahy amin'izao ka tsy hanafenana ka nitokantrano ngely ty amin'izao ka tena efa magozogozo efa horavany mihitsy angamba tsy ho atsy tsy inona kory ny anton'izany rehetra zany fa tsy ampy le karaha mavaty tsy vola ihany lesy ny fiainana raha ohatra zao ka mandalo sedra mafimafy nareo roa dia hitan'ny lahy fa hiverina mafimafy kokoa ny teo aloha ny fitiavan'ilay zany tia zay lahy koa ty mandany andro amin'ny resaka eto fa andao lesy atao ty tobilin'olona ty fa ho avy eo ihany ny beba tsy ho vidy ty azo etonay sambatra be kendry ranjara napetraka monsieur Vonjy amin'izao toerana izao hoe fa manina izany ataovy tsara kiny asa renjara ary aza miara saina amin'ny zavatra tsy hita maso e zaranjy aza mimena an'izao toerana izaoko fa ono ary sy lofo efa araka monsieur Vonjy hoe mikasa ihany ialahy dia tsy niteny aza mivantana mazay tsy mitazaka toerana azy fa ina ho any tena antony ialanazy efa manomboka tsy milay mitsiny atao monsieur Vonjy ianao aza miadana be tsy be ty firy miasa manomboka tsy milana fa ina tiana olazay efa nombe fisasa zao tsy anao hoe mikaly amin'izay ary ianao aro za igny efa mbola ary sakafo amin'le vandraika mamety fampasa vaovao e ina lokany anjara to lasa saina be mieritreritra ny solofo le hialaka izy a tsy mazavazava amiko ny antony mba mety nahita tsaratsara kosa izy azy eo milaza hoe voahitady zany hoe efa masaboan'itsy zany miala izay voahitady hafa mazava ho azy ina nefa zao mba mieritreritra ndre amin'izany
eny e tsisy idirako tokoa nganja. Mialatsindry soloa fa tsy afaka andro any atoandro Za ve tompoko? Za zay efa mianjana atao amin'ilay hotely nolazainao. Dia finandraisana mety aminao. fa sira ve aloha ianao fa tena marim-potitra ny resaka ataonao amiko sao dia mandany andro fotsiny Tena mampisatsara ka. ka ianao ara tsy mahadorovoagoriko Marina aloha zay. Kanefa raha ny zava-tsy hitako sy reraka dia tena marim-potitra ny aiahako. aleo raha fa laniko ny fandaharam-potoanako dia miantra anao tsy ho ela e zay e fa mandrapa aloha dia le za ihany mitady profo hita maso Eny ary dia miandry Mba mpivarotra anjara. Tsisy varotsonga eo. Dimy vary kely iny zay ry anjara dia mitazona ny kiboko mandrakara iny andro. Tonga amin'ilay fitenenana an'ity hoe tsy atsindry tsy hiato. Rehefa matory nda dia matsiaro noana e. Natenge rehefa tao tena za tsy mahampy anangy ety. Efa hoe tsisy varotsono ao, ataoko izay mahampy an'io. Dia aveo tsika mandeha matory. Dia manofo hoe misakafo matsiro be tsika dia voky am-toerana nefa tsy raha vola. Attends, maman, fois, il n'y a pas de télé d'apprécier. Alors, t'as ce qu'attends, c'est faire. Mandana aloha le anjara jereo aloha izay mba azo hoaninao fa zalozanao manany ihany eo. Tena tsy voky any a. Ka ina no omeko anao eo e. Raha hoe tsisy ninina intsony eo a. Dia hanina ambany foatr'ohatr' izao foana zany no hoanina isan'andro nefa ny tena rehefa maty sy velona amin'ny asa. Mianso menako ohatr'ireny kisoa ireny. Fa iza moa tsy mifofotra miasa mafy e. Mba satroka koa ne mba hiary lalao amin'ilay zaza rehetra isan'andro fa tsy mipetraka manisandro ary anaty birao an'olona ry e. Dia ohatr'izao foana ary ve? Ka ina no fantadiavinao ataoko e. Amorona vola sa amorona vary? Tena leo ary anjara. Samy leo zany sika. Ahoana mifandehany ato? Inona indray hono miandry antsika androany zao? Angaly ity mbola tsy nalainy foana ity tôbilin'ny madame Brigitte ity. Sa vao nisy fahavana hafa indray? Amin'ity indray mitorako ity. Tsy ny fiaran'ny madame Brigitte no misy simba fa ny madame Brigitte mihitsy. Fa naninona ity? Loza nge lesany nahazo azy. Fa lozinona ity? Vatantarao lesy? Injana nge lesany nahazo azy. Fa nisy nakaterina izany. Ahoana tsara hoe ity? Zany hoe le sipa be 13 taona iny. Vao nirava amin'ny anatra hono izy 4 be ny andro azy. Tsisy nanam-ponina ny didina fa ny heveriny hoe fiara hitsena azy. Enjana tokoa lesy zany. Ary dia ahoana hono ity mifandehany? Mangataka vola 50 tapitrisa ariary hono zalahy. Tsisy dikany amin'ny madame Brigitte lesy zany raha io fananany vola io. Fatao hoe araka ry zalahy hono le mpanao ratsy e. Manana mpiasa andro zareo tao aloha tao ihany izy. Io foana nge lesy le resantsika se. Hoe tsy maintsy olona efa mahakobokoko foana ny ao ambadika ireny fakanakeriny ireny. Marina ihany aloha zay e. Satria izy nefa maharaka ny vola miditra sy mivoaka ao amin'ilay mpanan-karena. Fa enjana ihany lesy mieritreritra an'izany. Fa tsy anaty gazety ilay izy dia ohatrany hoe tsy dia misy dikan'izany. Fa rehefa sendran'ny olo-patatra ohatr'izao na ialary ohatrany voakasika ilay izy. Nanao tena tato fareko tamin'ireo talen'ireo finasasasasasany io fa nafaboka tsy dia nanatao.
Misaotra tompoko. Efa niezaka nanao izay faravitako mihitsy ary misy Tandea. Aiza kosa dia misy faravitako. Antoko ianao mba vita tsara lavitra ireny ianao. Aleo no avy ny ahitantsika azy. Zao e, arak'ilay fantasaiko anao dia hibaraka sasara rehefa nampanantenako anao. Misaotra tompoko. Iny aloha ny tamin'iny Tanjara fa rehefa lohatika atsika hoe masipitsika eny anao voalohany. Kivy be anao? Eny e, efa nafosa. Nefa tsy afaka manolotra an'iny moa zany mila fototra manolotra. Ny orinasанtsika aza ohatra mandeha tsara ihany raha ny fahitako azy aloha. Endrika ivelany tazomantsika ny orinasa fotsiny zany teti-bolantsika fa tsy maharaka mihitsy. Fa maro be ny sehatra narovany orinasantsika. Eny ary Monsieur Tandea. Tsy maninona raha izay tsy ampisorana eto amin'ny orinasantsika. Aza dia kivy be ohatrany moa Tanjara. Mbola betsaka koa nge ny zavatra avytsika hifanarahany. Mety tsara ka. Fa raha tsisy leva Monsieur Tandea anatsoa dia aleo loha ny miasa. Fa maromaro ihany miandry anao mantsy. Mbola betsabetsaka hono ny asany any androany fa taratara kely misy voatonga. Tsy ny oatra amin'ny kifikify be anao ihany. Tena aleo ary Ertina. Mampalahelo amin'y ity fiainantsika ity. Fa misy inona indray? Tonga androany Monsieur Vonjy. Aisy, arao zazy be kosa angamba zany. Aza mbola mioraka aloha. Tsy araka ny nantenaina mihitsy ny zavatra niseho. Fa tsy araka ny natenaina hono. Vola kely ray alina mbanimeny aho. Dia natao tao anaty valopy. Dia zay fotsiny ve? Tsy aleo ve nijanona tato an-trano nikarakarany ankizy tsara tato? Raha hoe ray alina loatra zany no omeny. Hita Zaho efa reraka amin'ny firy alina foana vao mody isan'andro zao. Nefa dia izao fotsiny. Ary tsy nasiany resaka mihitsy ve le toy e? Inona koa ny toy anao antenaina amin'izao? Eny e, fa anteny ihany izy aloha hoe teo rehefa laso sy lofo. Eny e, isaorana aloha Andriamanitra rehefa mba ny amin'ny atoko ohatr'izay izy. Sy lofo aza tsy hay akory hoe andeha any sa tsy andeha. Izy aratra amin'izao mbola tsy nahita asa hafa akory. Sady ohatra nanao farakeny amin'ny fafy izay koa Monsieur Vonjy. Izay na lasa ny saiko. Mitady ratsiratsy saina izy. Raha mbola tsy tany anaty rano nanony a, aza manome tsiny ny voay. Fa mety zavatra hafa mihitsy zany ny tiany ho lazaina. Fa ny eritreritra nefa ratsy. Enga Raha ny anao fa vao tany amin'ny garage tany androany. Nisy vaovao ratsy zay mihitsy tao androany. Vao inona? Fantatrao moa le Madame Brigitte le collecteur le killa be anay ao iny? Ie, azoko an-tsaina. Fa nanino? Misy nakakery noho ny zanany. Tsy loza. Fa zaza firy taona? Sipa be efa 13 taona moa e. Fa ohatrany hoe mpiasan'ny pataloha ihany zany no andehanan'ny aiahany zareo. Ohatrany tsy rarany mihitsy kosa le ataony misy Vonjy. Aiza kosa ve dia izay fotsiny mba omeny any anjara. Tena fanararaotana ny tena hoe fahatran'ny sasany mihitsy ka. Sa kosa ary ny adala sao dia mieritreritra hafahafa. Hoe andeha angalatra ny vato ary mba loza koa inona azony zanaka Madame Brigitte.
tsy hitako koa ngeza eritreretako an'izany. Samy manana problème marina ny olona tsirairaiko. Fa ny alo zao ny olako dia tia le misy hevonjy mieritreritra ny angalatra ny vadiko ty. Eny manam-bola tokoa moa izy. Mba afaky ny anonina ny teny eo anatrehan'ny fanam-bola. Sady inona koa moa ny zavatra tsy vita amin'ny vola zany amin'izao fotoana izao. Raha ravorafiny vola ve anjara na mahafatotra tahaka ny inona ary ny fitiavanay. Fa izany tsy ho voavahany eo ihany rehefa eliny eo. Tsy fananana ozy ny tolo izay mahazaka maniraka. Raha mbola mieritreritra ny hitazona ny anjara zany, tsy maintsy mitady hevitra mba hananako vola ohatran'ny misy vonjy. Dia amin'izay tsy misara mihitsy ny sainy anjara. Fa raha mbola ohatr'izao foana ny fiainanay, kely ny finoako hoe mbola hijanona eto aminay anjara. Ny anjara lasa tsy dia hampaninona fa reto zanaka kely reto. Tsy hoe ho anilan'ny reniny sady na tsy hoe ho anilan'ny rainy sady. Tsy maintsy hitady hevitra. Ay reto izany le zaza. Hoa, Kirstenna, avy mena goûter amin'izay e. Areza koa ary izy menadaty. Areza koa ary izy menadaty eo. Sa ve efa tonga teo Ertina naka azy dia tsy haingo fa variana tany an-dakozia. Amin'ny firy moa izao? Nefa nge vao amin'ny efatra. Izy menadary ohatrany tsy nitaky goûter akory. Dia ho tonga sady hoe Ertina. Eny e, mety mba nirava loha kosa izy angamba. Sady na biberon Kirstenna ohatrany tsy ohatrany. Sira izany fa efa Ertina e. Chris Bros Kirstenna. Aiza nareo fa tonga dady e? Soadina, fa aiza daholo nareo e? Ohatrany fotoana Ertina izany. Ertina? Angana izy aty? Ary aiza ny ankizy? Fa ina anaty miverena an'lahy e? Misy zavatra diny ve? Fa adino ahoany? Fa izy mianadahy? Fa aiza ahoana izy dahy? Fa ka tsy efa nalainao teo? Fa teo taizy, zaro zao vao tonga. Taraikiraiky kely mihitsy amanko androany fa be asa be tao amin'ny garazy tao. Aza manao sangratsy eo Ertina. Fa izy zao tsika sindriny manao sangratsy. Fa aiza hoa izy daro Soadina. Dia lasa iza marina izy zany raha tsy ianao nakazy teo. Fa iza moa no tokony haka azy eo. Fa ngandry tsy teo foana dia tsy ho hitandrizy haka azy eo e. Fa variana tato an-dakozia dia tamin'ny efatra vao niantso anazy hoe hihinana goûter. Dia efa tsy teo ry zareo. Zareo tsy naheno na nahita an'izaniza mihitsy. Sady na biberon ireny etsy eo e. Fa lasa aiza ny zanako ry Soadina. Zazakely tsy mahita lalany reny dia ho aiza fotsiny eo ary izy. Fa ndry zany dia mba manara-maso andry zareo mihitsy fa dia velandry eo fotsiny ry zareo. Aza misendoatra aloha Ertina. Dia mba nirava kosa anjara dia nakazy teo e. Dia raha anjara ve ny teo dia tsy tokony mba hitady andry kory izy na dia ataoko hoe hiarava fotsiny azy. Zay koa aloha.
dia hosanatry ve dia ho lasa mpangalatsaza ny zanako ry Soatina? Aza miteny foana rehetriana da nisy an'izany ve dia tsy mahay mizaha nanero ana olona ny kikitra. Dia ahoana zany ny atao rehetriana? Very ny zanako. Izy mena tany mba harena tokako teto an-tany. Fa ahoana tsara hoe ny tena fandehany tao Soatina? Efa reny tantarako anao reny hoa le izy. Asa tsy nahita an'izany izany tsy mahay mininina mihitsy. Fa ndry ity zany dia tsy mba azo anatrinana nininina mihitsy. Dia zaza kely anankiroa ary ve dia tsy mba voahandro ndry. Asa lozanareo mena tamin'ny famaly eo aloha ka. Izay tokony atao aloha zao ny dinihana. Safady kiry anjara. Andraikitro ny andreny Krisy Proskiristena nefa dia soa amin'ny zava-misy. Rehefa ho avy eky ny loza ry Soatina dia tsy voasakana. Fa aleo ahy antsy polisy. Ka aloha le tsona polisy. Fa na iaray ary zany hoe tsy hananatsika akory. I Soatina io miteny fa hoe sady tsy nahitany tsy nahay nininina. Inona no tenenitsika amin'io? Na zany aza aleo tonga dia makany amin'ny polisy ihany ka tsy maintsy anaovana déclaration ny zaza very. Ny any am-piasana angamba ity. Allô? 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 Fa iza kosa miantso anao zany? Tsy haiko. Noveriko fa tany am-piasana hay numéro caché. Sady tapaka ary le izy. Fa inona tsy andraisanao an'io? Allô? Fa izy zao e? Fa iza ho any zanao? Ha? Iza ho azy zao dia iza ho any zanako e? Ha? Fa iza ihany zany? Ary to izy miantso nefa izy indray no manapaka. Dia ahoana ozy izy? Tena misy nakankiriny ankizy. Vola 500 tapitrisa ariary ny tadiavany. Aiza nahitana an'izany rehetriana? Na mbola hiasa tsy hinan-kanina mandra-bafaty aza. Milamina aloha kiry anjara. Minondry hafa tsy maintsy ahita vahaolantsika. Aiza nahitantsika an'izany vola be izany rehetriana? Na angalatra aza. Efa kotiny maty izany ny zanako e. Aleoko koa mamono tena manaraka azy. Aza miteniteny foana ry anjara. Fa na dia nametra aza le jolahy hoe aza miantso manam-pahefana, tsy maintsy ho atsoky ihany ny polisy. Ka sao dia ange vao mainka ho vonony ihany ny ankizy e. Tena aleo ihany hoa mampandrehan'ny polisy e. Sady sao dia mba diso izy. Satria matetika reny mpangalatsy reny olona mahafantatra foana. Dia mety hoe zanaka mpanan-karena ny saika ho alainy dia mifamadika tamin'ny zanakitsika. Ie, sady raha olona mahafantatra antsika io zany dia tokony hafantatra tsy manana an'izany vola be izany. Nefa mety hafahafa mihitsy ngamba nge ny zavatra katsahandro zareo e. Na zany na tsy zany tena aleo ihany mampandrehan'ny manam-pahefana. Aleo ary aloha za ihany ny andeha ho any amin'ny polisy e. Fa mipetra alondry eo dia makaina tsara. Sako aloha andeha ho dia anaty adromanty le mba tsy mahazava. Zay fa eto ianao makaina. Allô? Tina? Anjara ihany akia. Miantso fotsiny akia za hoe mba lazao moa sy vonjy tsy afaka miasa androany.
misy nakankeriny izy menada. Ay, io tena loso zany. Zay fotsiny rokiny ny atsoko fa vao miezaka mitady vahaolana. Mba elaky dia raha kazonay atao dia avy karakara mihitsy nantany anay. Zay. Mianjara amin'ny andro toa. Tsy afaka miasa olona tsisy androany fa Arosiny nisy nakakery no ny zanany menaka. tena mitombona ihany zany ny eritseritra. Kanefa inona ny tombony ho azy ny lasanaka anjara no alaina? Anjara azy tsy manam-bola mihitsy. Taraina lava izy hoe tsy ampy ny karana. Slof, gareo ambrao vetivety. Fa izy anjara? Efa mifidy zao mbola tsy tonga miasa iny? Mba tsy akiteny aminao mihitsy ny patron fa vao niantso anaty eo mantsy anjara dia Mba ahoana? Misy olana mba ahoana? nisy nangalatra hono ny zanany menaka. Fa lozy iny? Izy aloha niasa zany dia andinika izay atao amin'izany. Izy mahavanindrozy Eo aloha dia nafa tsy mandro misy an'izay fa ary mihitsy aloha zany dia ho any amin'ny anjara. Dia inona no lazaiko raha manontany Monsieur Vonjy? Azao marina hoe lasana. Mandroso e. Manakely anjara. Iresaky fa eto vonona. Manao ahoana Solofa? Saotra Solofa mipetrapetra. Dia hoana tsara kely fandehany. Manana haka aloha izy mety nampita an'izany. Tsy aloha hatreto. Ankehitriny koa aloha tena mirongatsy be ty ara-tsasy. Zaro ohatrany manana ihany. Fa inona no tiana ho lazaina ry Solofa? Kiasiko fotoana famonjana nataovanao tony fangalaran-jara. Ohatrany misy olona ihiko aloha manao azy ireny. Eny e, hitako mihitsy ireny mandeha matetika amin'ny télé na gazety ireny. Fa ny mahasamihafa azy reny tsisy resa-bola hoe atao takalonaina fa na zaza mirenireny eny ara dia misy mangalatra. Zay indrindra. Zay mahatonga anazy tsy mampitotsy voateraka zanakam-panan-karena. Ka zay ny eo tsy mampitombona azy e. Nga izy nangataka vola taminareo sa ho marina ny tena fandehany? Eo indrindra ny mahavariana. Nangataka vola 50 tapitrisa ariary zareo. Ohatrino? Eo diso ve ny ahako sa mety anakomanazy? Fa ino ty mahalasa sainanao ry Solofa? Aza natao atsara anjara fa eto na manjifo vonona nampianjy. Za aloha mametaka anjy fa tsy maintsy ho hita ny marina amin'ity raha ty. Ary mpanao ratsy tsy maintsy anjy mivalokasana izy. Ary anao zay tsatsy ny eriko ampiledavan'izy miata. Nary tiany tokony ho atao dia andeha ho any amin'ny polisy tokoa ve? Nefa raha makany anie mety vao maika hivadika zava-tozy. Tena aleo modoka dia aleo mitady an'ilay vola. Nefa anjara tsy manaiky an'izany. Sa ve mody atao amin'ny hoe efa tonga tany amin'ny polisy aho tena miatraka plainte dia mody ataoko hoe efa mikarokandro zareo. Nefa raha vao elaela tsy ahitam-boka any anginy tsy maintsy insisy tany hoany izy dia dratra eo ny laingako. Inona ary tiany ho ataoko? Nefa izaho ny ahitany an'izany volam-piazany koa nify. Na izany na tsy izany aza tsy mety mihitsy le makany. Aleo rangaha gody ny andinika. Iaty Solofa. Nahoana le Solofa? Ianko resaka efa voaratsy ny heritiana dia so tonga ty amin'ny isan'izao dia mba misy azoko anampiana lesana izy. Tsy izany lesy mantsy fa misy namako inspektera izay any so dia mba misy azoko anampiana lesana. Sotra betsaka lesy amin'ny fanoloran-tenan'ny anampiana anay.
fa saingy hoe atreto aloha ngamba tsy dia mety loatra le mampandrimany ampahefana satria izay manko efa mifiarandreo jola mafy mihitsy. Fa nga ianao tsy avy nametraka plainte tany amin'ny polisy indray? Rehefa tena nandinika dia hitako fa hoe tena ohatrany tsy mety le ampandremy mitandro ny filaminana. Fa ianao ve adaly e? Fa nga ianao manana izany vola be izany? Fa trany amin'ny polisy ve ny tokony nainganao teto e? Dia nakaiza fotsiny ianao? Sa tena tsisy vidiny aminao mihitsy ny hain'izy mianada? Ka ny fitsonjovako ny hain'izy mianada mihitsy ny tsy nandehanako tany. Aza mifamaly amin'izany le zao fa izay tany any aty zao jeretiny. Ary aloha izany rehefa mbola monjany mbola maika monjany asa sao dia mitolony iny any ampiasana. Efa mahireza ry zareo Sotra. Fa inona fotsiny nalehanao tany raha tsy tany amin'ny polisy ianao e? Rehefa tena nandinika dia izay ny hevitra hitako fa mety. Aleo ihany tsika miasaka mitady eny vola iny. Tsy ariary ane izany reritiny e. Mandra-pahitantsika an'izany vola izany mety efa ho faty ihany ny ankizy. Fa ina izy raha masina ray lavato zao e? Kanona be Kirsten. Dia ranony, nga ty hotely. Ka faliran'ny goûter anengy izao e. Maninona tsara? Fa mamana resaka zanareo fiveranareo anahy. Atombony va raha te iaina? Panginy zandriny lahy io raha tsy izany ialahy midakako. Hitanao ry plafond ataoko tonga eny ialahy misidina eny. Sao dia heveriny lafa misangy aminahy mantsy. Teny tsara izay. Tabatsy mikendra manjaka manetsika. Njaty mahita mamonjonsika. Miavy kely batsy mondroany. Eka ty bala misy avy tamin'ny ty ny andrisika zany. Aleroa an-tanontaniana manodidina fa iza kosa hoe dia tsisy nahita sy nahininina mihitsy kosa ve ny olona. Ilay tompon-tranonay aloha mbola tsy miverina avy any amin'ny vakansy any fa ilay sipakely mipetraka rery ato ambadika ato izao no mety nahina. Aleroa an-taniana ihany. Miranto ah! Miranto! Ao Vendry! Ahoana kizay ry Soatiny? Zakataki manelingela fa misy lozana e! Fa lozina? Misy nangaratra ange krisy bosy kristanina e! Ah? Maninona? Rovina ke? Vomaly! Izay mitsy inge saika taneko andreo hoe sao dia nahita olona hafa nandalondalo tety indry nakanina azy menata. Vomaly? Tena ohatrany tsy natsikaritra ninona? Na koa mety hoe sao dia nahita zavatra fafy indry na naheno koa fafy. Na koa moa ny tele mandeha foana moa. Za koa efa zatra maheran'ny izy menadany kikika e. Izay angamba ny tsy nahataitra. Aleo fa ezahako tadidiana tsara e. Eny e, mba tenenana raha mizaratra tsara indri na zaratra heveriny rehefa tsisy dikana ary. Eny arakia. Dahoana tsara mpandeha sy lofo a. Izay inspektera, efa tena mitombona mihitsy ny aiako. Efa manana fiainana zanak'ny mihitsy ny jitikeny mampirana. Zantsika ane tsy manana profet-pagana azy ny olany. Hainao tsara fa fitsarana sy ny manam-pahefana. Tsy mitoky aminahy aho fa mila profo. Eny inspektera, fa ny tiako anie dia ny hoe manomboka eto izany sika dia efa manomboka miarana asa. Mba ahafahantsika mamanjika an'ireo mpanao ratsy, indrindra amin'ny fitadiavana an'izy mianadaty. Marina tokoa izay. Parce eo amin'ilay fotoana izany somary sahirana kely aho. Olona tena kaikana tokoa raha anjara inspektera. Tena mahazo azy dia andorana.
tsara ny zavatra lazay sy fa izao e ezaka mampianareo Esse lufo, na giusta? Quando ti fanno bene? Pessoal. Quando ti fanno bene sua foglia? Mbola tsisy loatra amin'izao e. Sao vao mitady mafy an'ilay volo izao. Fangany irery ny ato, teo zany iritiana. Lasany amin'ny namany isan-karazany ihany izy nitady an'ilay volo e. Fa tena tapa-kevitra mihitsy zany marao andeha an'ilay vola. Fanapa-kevitra eritiany izay, nefa kely ny finoko ahitana an'izany vola be izany. Izay mihitsy zany aliako taty amin'ny fantatro mantsy fa tsy raha samy iritiana andohan'ny vola be izany. Koa manao hoe aza mandoha an'izany e. Tsy manakivy anjeo koa za fa hitanjy ihany miara-tsaza amin'ny film ireny. Vola azo ny zaza tsy averina. Dia inona zany no tokony atao ry Solofo a? Arak'ilay tiako tamin'iny aloha dia efa nanantona ilay inspektera namako ary azo lazaina fa hoe efa mandeha raharaha loha tsy dia. So aza mbola miteny any eritiana fa vitantsika amin'any. Dia misaotra mialoha zany ry Solofo a. Fa hono a, iza ilay olona tena ahiahinareo? Fantatro ve? Aleo hitsy namotsambara tiritiana fa tsy maintsy ho fantatro izay tsy ho ilo ihany. Izay ary aloha aky fa aloha zany dia efa tsy tia fanenana eritiana koa. Veloma dia Andresa eritiana, sady marona resaka Soto makaty aminay mihitsy raha zany ka ato ato a. Finona foana mampazoto any Solofo iny makaty. Mba vaovao izy e. Tsy efa lazainy fa hoe fantany indray zao ny olona nakazo mianadahy. Ny adaly iny manko ohatrany misehoseho azy ny mahalalalala an'ity rehetra ity. Sika ane eritiana efa miala neniny e. Tsy maintsy andramana daholo ny vahaolana rehetra. Za koa ngery anjara mba malahelo ohatranao. Ary zanatsika ambanatsika ngery fa tsy hanao rery. Fa saingy hoe tsy hitako izay atao. Eny e, fantatro izany. Fa saingy izao a. Aleo aloha ezakezaka hitady an'ilay vola ihany. Sady le mpangalatra nge efa nametra mafy atsika hoe aza mampandremy manam-pahefana dia tsy maintsy manaraka an'izay tsika aloha raha mbola tia hitan'ireo zanantsika ireo. Fa aiza nefa tsika nahita an'izany vola be izany e. Ary hono a fa maninona moa raha mba makany amin'ilay Monsieur Vonjy patron andry. Monsieur Vonjy? Marina aloha fa anana an'izany volo izany e. Nefa mety tsy hampindrana izy. Sady tsy ho voaverintsika koa izany e. Na antaonany maro azy. Tsisy mangidy tsy andramana dia. Tsindry ihany ny teny hoe hialanenina tsika. Ko maninona moa? Tsisy nangataka voatamaina nge. Fa mba manandra aloha sao dia mba afaka ny hamonjy antsika ihany izy amin'izao. Raha toa ka fantany hoe miantramanay ohatr'izany ilana an'ilay vola ve na dia tsy izy rehetra ary no omeny tsy mba mekely izy. Papa sy maman sy tonga nakatsika aty dia tena nareny aty zany tsy kerikersitaina. Angaty kerikersitaina. Zaho koa tena nabeko. Fa tena zany ke misakafo zay vao tsy mahita mamapapa. Fa io adesso tabataba Mario Azzone? Ma deve essere tenerne?
Atombolo ny vava. Ka zay nona. Atombolo ny vava va? Vao feraka eo. Allô? Ien patron. Menimena be izy dady fa nao moa. Tsy patron. Fa zazava angalarina ve moa dia omena hanina? Mba hafa indray izany. Zaza ilay makirina izany ve dia omena goûter? Tsara vitana indray ialahy aloha Chris Bro tamin'iny. Mbola tsy voavony. Raha izany afa mangina izy amin'ilay fa mampalasa izy ma. Afindry aty. Fa hoaiza? Raha tsara faka hanina a? Essa mba hisakafo azy indri andro azy. Madama hoe Chris Brony narako. Ino biscuit fa mbola tsisy vary a? Sao dia maninona eo na rehefa tsisy laivana anareo intsony. Indrisy patron. Tsy mbola hiasa koa ny antondiako aty fa ila vonjy. Tatarao, tena loza ny mandoana. Dia izay fandeha andro monsieur Vonjy. Dia nafa-kevitry ny Andoharivola izany izay. Izay hoe hitanareo fa mety? Efa ela nandiniana izay serotina fa dia tsy mahita hevitra hafa. Ny olana nefa dia izao tsy miafina aminao izao fahantrana e. Ka izay mahatonga nanantona anao. Ekeko izany rehetra izany nefa Mianatra patron miresaka aminao amin'izany. Ary fantatro fa tsy voaveliko mandrakizay izany volo izany. Mbola mindrana koa fa dia mangataka tsotro izao e. eny e, azoko tsara. Nga tsy mba misy olo-kafa mba azo indramana? Ohatra hoe patron vadinao. Tsy misy. Aty aminao fara-fanantenana. Ary manao voly io a. Nefa be dia be koa ny olana samihafa lalovan'ny orinasa. Tsy maintsy ampiasaina ny voly sy banka. Mba apure ary monsieur Vonjy. Nenjana foana iny hitarainako aminao e. Na dia safy mandrakizay atao aminao tsy andrasako karama azy. Allô? Ahoana? Aza menana aloha. Azafady akilo hoe anjara fa misy olana be koa tao anaty telefona. Modiniako izay azonampiana indri dia azoko reny fa zao mandamina. Ina koa tsy naseposepotra be amin'ny monsieur Vonjy tampoka teo. Allô? Iza ny tadiavinao? Allô? Iza koa ny manadaly? Zao zao miresadresa anjara tsy vita koa. Ahoana ary ny mialatia iny? Tena manahirana mihitsy ny eritreritra azy. Ary nafahinjana nefa izany ary. Volako ve zao ohatran'ny very fotsiny. Nefa sitrany hoe hodina ataon'ny orinasa. Manahoana ny fandehan-tany? Nahazo ve? Mbola tsy nahazo e. Fa ahoana hono? Miresaka izy aza tapaka. Fa nisy niantso tamin'ny telefona izy. Dia ohatrany nampiasa saina be anazy fa tsy koa izy ny olona andrasahany iny. Fa mety mba hisy fanantenana ihany ve zany? Asa aloha fa dia nilaza fa handinika izy. Fa ianao kosa velo mba nahay nampiresaka azy tsara e. Sa vao nisalasala kosa izy dia fa iny ianao fa tsy nahita ny tenenina? Fa nampiresaka ahoana moa dia tavinao ataoko e. Ka
rehefa telo tonga amin'ny tanjona ray anje a dia tsy maintsy miezaka mandresy lahatra ny olona io any amin'ny alemena mihitsy ny tedavina. Fa inona tsara rery tiana tena tianao atongavany e? Dia zany ve dia tsy ho takatry ny sainao fa hono aho fianao ty ve mila vola sa tsy mily? Fa ina nataonao tatamborako sy loha? Matsy ny tasira eo. Dia zay ihany. Zay ihany ka. Fa hono misy vonjy. Fa maninao ianao tsy nanampy ny anjara mihitsy any rehefa nanazo anazy reny. Fa inona moa ny anapiko azy? Za matsy ny amin'ny toeranao ka manana azy vola pesa. Dia mety izy manao fotany anjara. Sy nila na mba tsy tsara ilesina koa. Fa inona koa ny idiranao amin'izany? Ngana ny asao ihany ka? Indray ny numéro caché miantso alahy izy. Allo? Fa izy mihitsy ny tadiavinareo e. Raha lehilahy nareo dia sahia mitomona anaraka. Fa izy ianao, arina nidiranao amin'izany. Allo? Fa iza ihany azy zany. Arina koa moa ny olana be tokony ho hitako raha tsy manome ny volany anjara. Ino ny arana ataoko? Marina mampiasako anjara. Sady mahafinaritra koa izy nefa na izany raha hoe dia voatery ame an'izany vola be zany. Zao avina indray vao ahitan'izany tombony izany onazy. Nefa raha tsy manome anazy koa tena fahafa ny fitsaran'ny olona sady mety tena ho ratsy ny faran'ity tantara ity. Manahirana ny saiko mieritreritra izany rehetra rehetra. Allo? Anjara? Zay kosa angamba izy. Ertina! Aiza ianao? Ay tonga ianao. Nanahoana le vola? Hainao efa niomana? Rehefa ela nge mivonona fa ampiditra kiraro sisa dia zay e. Za tety efa mitaitainy ery hoe nanahoana ary zay. Fa azo velo le vola fa mainka andeha sady ianao koa ve tsy mba mainka ahitiny eky izy? Ety le izy e, ary mandeha anaiky anary e. Leo alevo zany de. Ary aleo atsona amin'izay solofo aloha mba hanaraka azy ihany. Allo? Allo? Solofo? Allo? Ny anjara? Efa lasa ny Ertina. Hitanao le any akady a dia eo amin'le sampanana kely mivoaka rehefa tamin'ny malalaka iny. Any le fotoanany. Eny ary. Eny fa zao ihany aho zany dia antso le inspecteur dia hanaraka anazy ihany. Zay fa tonga dia arao any zany a. Eny ary. Efa lasa ny Ertina miaraka amin'ilay vola. Allo Solofo, aizanao zao? Efa ety an-dalana zao fa aiza ny fotoanantsika? Ie, voavoaka an'le borako mihitsy aho zao dia
eo amin'ilay sapanana ny rasany eny ary resam-panana zany a izao a aza manao fihetsika hafa mihitsy aloha mandra-pahatonga ao nareo tsisy madiditra raka izy a fa inona mampitomany andry nareo aranga zao raha nefa hitagnanareo planiny nareo ary zao olona hitany any an-daka tsy mihinana vasy loka ntsony fa goûté dia gâteau zany misy any patron milamina tsara zay tobily milamina tsara patron misy ketrika vaovao indray any lesy tsika vonona foana patron nisy bandina lefako nitondra vola ny akady dia efa misy zaza roa miandry any dia atao lazy atongava le zaza miaraka amin'ny vola ty aza matao ry anao patron fa tsy maintsy azo zay ok Soatina ao vendry sahirana be angandry fa misy resaka kely saika ataoko amindry saika aloha raha mety hanampy anareo e fa andrima tsy niteny tamiko hoe ninina tsaroko dia aleo tantaraina ihany marina zany ka ny zatra tsaro indrindra talata toroakandro moa le andro navery azy menadara talata misy ny andro iny saka talata makory ny arivo dia tokotoko tamin'ny efatra teo vokany trano tamin'izay aky natazana ny daninaka aty aminareo tatya ohatry ny hitako nampiresaka ny crispro tetsy belantetsy mihitsy ary izy dia za lasa ihany Aro tsontsotson le ramatona. Fina tsara ramatona. Andato che assendere ma tu già in sole tu devasti. Quanto vai avanti? Lasa izy izy ta zay avy tena mifaty miteva lozako mandeha mipipi dia tsy hita izy ta reny ve dia ho lasa lavitra aleo tadiavina efa retinao aizy rehetraty reny tsika samy tsisy tompony reto fa za irako ny dia baka ny reto tsy mety zany e reto aloha dia tsy omeko anao mihitsy a fa ianao vehivavy fa raha misy lelahany a dia zay atsonanao amiko fa ty lampiampiandizanao fa le faso zay zany ny teninao zay teniko apetrao reny Nenia fa nisinina ary aiza ny ankizy fona deba sendra mafy noho iza nisy bandiny mitondra any le zaza fa bandy ahoana zany ary lasa izy
Izy zany zay ohatra ny misy manaraka fa reto ilay ankizy raha tonga dia eto any amin'ny Bevany zay a nataony lahy izany zanako raha izany aloha dia tsy ho hitan'ny lahy fa aizany vola sa ry efa natotony lary tsisy vola mivoaka zany eo raha tsy ny zanako nytonga eo zao lesy ny volany debanay a tsy maintsy miverina any aminy androany laha vao tena ho voro sady tsy azo vola elany tsy azo zanaka tsisy resy tsy miady zany lesy miala nenina neniny dokotera na foaty ary-ny marary Very zany zany inona rety no atao hoe mifona aminareo arakizy e tsy te hoe zarainareo indray no andeha aniry sy hanao sy avery anareo ohatr' zao mba nangetaheta fiainana mba tsara kokoa ohatran'ireo olon-drehetra vola mba saika mba hanatsarana ny fiainatsika ihany no mitady aviko ay loso ty no hitako sao ty naretsy eto anilako tsony ny vola be tsy azo Anjara fanga efa ela ianao mitsangana ty vao niditra ako ka dia ino no tiany hevitra ry Anjara dia ho foaty any zany le ankizy aza matahotra ianao e maka aina tsara aloha ianao e fa efa eo am-pelatana manam-pahefana ny raharaha efa araky solofo hatrany voalohany hono ny afera-maizina ataon'ny patron anay fa ay monsieur Vonjy mpanondrana zazakely efa lasany solofo sy ny inspecteur namany hanavitra azy menada dia ho sanatry ve dia ho fantatry Anjara ny marina rehetra hoe zaho ihany ny atongotrika tamin'ireny zanaka ireny tsy vidiny ary Anjara afatahorako ny ilaozanao no nahatonga ny safidy an'ireny lalana ratsy ireny koa dia tsy antsery lavitra fa ny ankizy tato an-trano ihany no nikotrehako azy dia vaomoa dia efa ny am-pelantanan'ny polisy daholo zany mombamomba ny toerana misy an'ireo zaza sy ireo olona navandoza fa inona moa mahatonga anao anontany an'izany tsy zaranao ary raha ho hitany misy azy dia
ho ateriny eo ny zanakitsika. Rehefa mba ateriny io le ankizy dia mba tazao tsara fa tsy maintsy fantaotsika ry anjara. Fa inona mahatonga anao hiteny an'izany e? Fa misy inona ry Eritiana? Ho fantatra tsy hoe izy raha toa ka hitareo zanatsika ireo. Ndao raha bilia, sangana daholo amin'izay fa zaho zao dia ndao eo amiko raha. Sangana daholo nareo raika izy. Mbao, voaka tsirairay. Ndao andeha raika izy. Ahoana ny anareo zay? Ono fa hoentinareo aiza daholo reo ankizy be lehibe reo. Zanaka entina hitsangatsangana reo fa ahoana raha amin'izay? Zanakareo entina hitsangatsangana ve raha ngaty dia misy malotoloto ohatran'izao ny sasany. Efa jereo ty paozinareo. Inona moa no tokony hidiranareo amin'izany? Tena ty le zanaky anjara inspektera. Zanaky anjara ahoana fa andao andeha raha patron fa resa be zany. Aza mietsika fa inspekteur ty a. Polisy, manatsika anareo. Ambony ny tana. Mandroso e. Araka fanatanjaka an'izay anjara dia rensy mandaka. Fa hono ary Kristy roa. Fa inona dia nahatonga anareo manaraka olona tsy fantatry? Kahita mama. Ahoana Krisy bro? Tanalay vao ny zandry lahy dia hitsangatsanganatsika. Ay reto izany le zasa. Tonga soma tsara eto amin'ny tokantranonao madama ny zanakao a. Fa zay aloha dia tsy maintsy akany reny. Fa inona ny anton'izany monsieur l'inspecteur? So mba azo mazavaina amiko? Fa ino daholo izany ry Eritiana? Angambontsika miresaka misimisy kokoa madama amin'ny fanazavana izy. Ary nitsangany rangahy teo e. Zay naka hamonjy ny asanay. Tandremo ny fihetsika mahery a. Basy ty a. Mifona aminareo telo mianaka. Fona aminareo arak'izya. Fa tsy fidiny angy reny. Nitereniny tsy fisina ary natahotra no loza nyreninareo. Ko dia zay no nahatonga nisafidy an'ireny lalan'ireny. Ary tsy nijery lavitra fa dia nareo no hitako isan'andro eto. Ary dia nareo ihany no nampiasaiko ny teti-dratsoko. Ko dia meloka ary aleo ahy babony sazoko. Fa mba zao fotsiny ny afatro amindria mba tazao tsara izy mianatra.